Manao daholo tsika rehetra. Fiteny iresaka aminareo momba ny fampianarana eto Madagasikara. Ny tena izy moa momba ny fampianarana eny amin'ny ambaratonga fototra. Ataoko karazana silamo mali zany dia mihaino finaritra. Ambety teny hoe fianarana ny lova tsara. Inoko fa tsy araky ny lova tsofina fotsiny na mety hoe tsy voarakitra ao anatin'ny noro sy lala. Tiako ianao nefa fankalotaon'ny fampianarana eto amintsika toy ny vato dia ny zaza malagasy sokony ilay mba te hananika ny avo. Any ka mamikitra ireo mba maniry te hamokatra saingy miakatra ny vidim-piainana, ny saram-pianarana famonoana kolaka satria tsy ny saram-babem-bahoaka ny mahitahita vitsy ny manana ambombava nefa etsakilany ny tsy fanana nasa sy ny fahasaranana mamikiviky. Mazava ho azy fa voafetra ny fidirana an-tsekoly na maro ireo izay efa mezaky ny kiry mba somary topazomaso nge ny gaona ny tolo hiara tsy miroro. Ao koa ny kilonga tanavy mangididy abadona efa miantso vonjy mba hoakory. Ny maty aza ve mahazo trano vady dia no avy ny firenena indray natao ambanin'ny zavatra fotodrafitrasa niritra sekoly ambany ravikazo. Ka veriko atsangana ary ny saina meny tsy noho ny tany aina tsy maina ihany fa ho an'ny ambara tonga ambanin'ny firenena. Ho an'ireo mpanabe izay sasatry ny manantena fotodrafitrasa tsara. Ho an'ireo ray aman-dreny sasatry ny manantena fotodrafitrasa tsara. Ary koa ny fidirana eny amin'ny ambara tonga fototra mbô maimaimpona. Soratoko.